Araka ny nambara ny Andriamatoa Amady ary filohan'ny fédération dia manantenany fa isy ny fiovana lehibe ho an'ny baolina kitra eto Afrika indrindra ho an'ny Madagasikara amin'izao fahalaniny izao amin'ny mahalolo Madagasikara azy ihany koa nambarany dia tsy afaka ahitana izany andraikitra izany intsony izy no andraikitra lehibe sahany ho an'ny baolina kitra eto Afrika. Na efatra amin'ny telopolo amin'ireo efatra amin'ny dimapolo mpikambana ao amin'ny confédération taranja baolina kitra ty Afrika no nifidy ny filohan'ny fédération malagasy Amady nandritra ny fifidianana ny mpitantana ny CAF natao tany Addis Abeba Ethiopia androany. Resy ny Amady arak'izany ny filoha Perinasa Issa Hayatou izay mitantana izany rafitra izany nanomboka ny taona 1979. Tsy totosa arak'izany ny fanirian'ity Camerounais ity hitondra ao anatin'ny fotoam-piasana fanimbalo ny sesy. Tombony ho an'ny Amady nametraka teny fanamby ho an'ny fanovana eo anivon'ny baolina kitra afrikanina. Herinandro vitsivitsy ny alohan'ny fifidianana dia efa hitataratra ihany mety halany an'ny filohan'ny FMF. Raha tsy ahivina tokoa mantsy dia nanambara ny fanohanany any Amady avokoa ireo firenena mpikambana ao amin'ny Kosafa. Tezak'ilan'izay dia resy lahatra mitetika asa hanome lanja ireo kitan'ny baolina kitra afrikanina fahiny ireo mpilalao naintsy fédération maromaro. Tamin'ny ankapobeny dia maro ny resy lahatra tamin'ny fandarana asan'ny Amady. Marihana fa voatany amin'ny andro voalohany nafatarana ny filatsahany ho filohan'ny CAF dia efa nanambara Amady fa manampinoana ny fahalaniny. Nanamafy ny tena ny farehireny malagasy ny filatsahana ho filoha izany na ahoana vokatra ho azo. 7 taona i Amady zao lany ho filohan'ny CAF izao ary ny taona 3 nanomboka ny tantana amin'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Manoloana izay fahalaniny Amady ho filohan'ny CAF izay moa dia ny filoha lefitra no niantoka ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny FMF mandrapatonga ny taona 2013 anaovana ny fifidianana. Samy manana ny fijeriny amin'ity fahalaniny Amady ho filohan'ny CAF ity avokoa moa ny mpankafy baolina kitra rehetra eto Madagasikara.